Merhaba tompoko, androany dia mizara hafatra kely avy amin'ny Jesosy androany izay napetrany tao anatin'ny foko. Maro ny olona izay nanolo tena ho an'i Jesosy, miteny hoe Jesosy aho dia hanaraka anao manomboka izao, ninona izy izao dia hanaraka anao aho. Dia nampitiavana be no hanafaran'i Jesosy anao androany ao amin'ny Mateo 21:24 manao hoe ho Jesosy tamin'izy rehetrarehetra. Raha misy te hanaraka aho, aoka izy handany tenany dia hitondra ny azy fijaliana isan'andro ka hanaraka aho. Mampatsiahy Jesosy androany hoe mandinika antsika izy isan'andro, mandinika amin'ny fiainantsika izy, amin'ny fihetsikitsika isan'andro. Dia sady mampitandrina mampitiavana be Jesosy hoe efa tena mitondra ny azy fijaliana Jesosy ve ianao isan'andro? Tsika tsy afaka miteny hoe za Jesosy hanaraka anao fa mba ataovy maivamaivana ny zokako. Za Jesosy hanaraka anao fa ny angatahako dia mba aza atao mazevatra loatra ny azy fijaliana. Fa miteny kosa Jesosy hoe ento ny azo fijaliako dia manarahana. Mbola tsy tara androany fa mbola mampandinitena antsika Jesosy hoe efa mitondra ny azo fijaliana Jesosy tokoa ve tsika? Mahatsapa ve tsika fa sarotra ny lalana makany an-danitra? Mahatsapa ve ianao fa malalaka ny lalana makany an-danitra sa tery lalana makany an-danitra? Dia andao andinitena androany. Ahoana ary ozy izy ianao izay mitondra ny azo fijaliana Jesosy? Ahoana ary ozy izy ianao izay mandany tena zany? Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mitaky fanitretena amintsika mifanarahana an'i Jesosy. Tena mila fanitretena ary zareo manaraka an'i Jesosy. Tena maro ny teny ao am-baiboly milaza an'izany hoe mila fanitretena. Tsy ny nofintsika intsony, tsy ny mahiza antsika intsony, tsy ny valeur antsika intsony fa ny valeur an'i Jesosy. Mila manaja an'i Jesosy tsika, mila miankohaka amin'i Jesosy isan'andro tsika manitretena. Mila kantoavina ny tenin' Jesosy rehetrarehetra, mila manaja an'i Jesosy tsika. Raha ozy ny baiboly hoe manisy soa an'izay manozina anareo, mivavao an'izay manenjika anareo, tiavo ny fahavalonareo. Mety ho izay ianao sarotra be zany, izay mihitsy ilay hoe miondrika eo anatrehan'i Jesosy manetritena izay tenin'i Jesosy dia mila ankatoavintsika. Mila mandany nofintsika, mila mankahala amin'ny filan'izao tontolo izao tsika, mila mankahala ny Satana isan'andro tsika, omboana amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy ny nofintsika. Mila tezitra amin'ny Satana isan'andro tsika, ary tena hoe aoka ho tena tezitra, tsy milalao amin'ny fahotana zany, tsy milalao amin'ny Satana zany fa rehefa an'i Jesosy dia an'i Jesosy, rehefa an'izao tontolo izao dia an'izao tontolo izao. Mila koa tsika manefy ny sitrapo. Tena mampianatra isan'andro Jesosy ampanitretena, milazako an'izany ary voninahitra Andriamanitra rehefa ihany. Fa tena hoe mila manefy ny sitrapo tsika rehefa manaraka an'i Jesosy, tsy izay tiako intsony ny ataoko fa izay tian'i Jesosy. Taloha za dia ny baiboly no forseko hifanaraka amin'ny sitrapoko. Hoe te hanao an'izao dia mitady verset biblika mba hifanaraka amin'ny fiainako ny baiboly, fa tena diso aho. Tena ny baiboly no tokony arahantsika, ny baiboly no tokony ankatoavintsika. Dia mampianatra anay isan'andro Jesosy, ary tena mbola vao mianatra isan'andro. Mila tsy mirona amin'ny fanao an'izao tontolo izao tsika. Manafatra Jesosy androany aza mitsirina ny zavatra izao tontolo izao. Fa na ianao an'i Jesosy dia mitondra ny azo fijaliana Jesosy, na ianao an'izao tontolo izao malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Fa raha te hanaraka an'i Jesosy ianao dia manaraha an'i Jesosy, manaraka ny lalana tery ianao, miafy ianao, manefy ny sitrapo ianao, mandany nofinao ianao, manetritena ianao. Mampatsiahy koa Jesosy hoe mila manara izay rehetra fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Izay tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia tokony hialantsika. Na zavatra tianao aza dia mila renao, mila foinao rehefa tsy tian'Andriamanitra, rehefa tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Ny ainako zany na zavatra tiako aza, rehefa hoe tsy sitrapon'Andriamanitra dia afoy izy. Ny zavatra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, na marary ianao azy na mafy azy zany, dia izay ilay mitondra ny azo fijaliana Jesosy. Dia ozy koa Jesosy hoe tokony afotsika izay zavatra angatahana amintsika. Raha misy talenta anao tian'i Jesosy angatahana aminao dia omeo anazy. Raha mangataka fotoana aminao Jesosy dia omeo fotoana izy. Raha misy andraikitra tian'i Jesosy ataonao dia ataovy ampitiavana be. Raha misy fitaovanao na fanananao tian'i Jesosy dia omeo anazy. Ary tena hoe mila iainana ny tenin'Andriamanitra. Ny farany mila manana faharetana tsika eo amin'ny zavatra rehetra izay miseho. Mila mankasitraka an'Andriamanitra tsika amin'izay fitondrany rehetrarehetra. Ninona zavatra miseho dia tsy monina fa maharitra. Mangataka tsika mba haritra Jesosy, na mafy aza ny azo fijaliana hoentintsika, fa miaraka mitondra antsika ny entana vesatra Jesosy. Tena hoe misy sakrifisy eo amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Misy sakrifisy hoenty ny azo fijalianao ka manaraha ozy Jesosy dia andao hiaina ampitiavana be. Hiaina ampitiavana izay zavatra saina zakaintsika dia zakao ampitiavana be. Zakao amin'ny faharetana.
ndotsika andanofotsika ndotsika nefa sitrapo ndotsika nitry tena ianajan Jesosy iankohaka amin'ny Jesosy esoritsika zay tsy araka sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika na mafy ary na zavatra efa niainanao mandritra ny taona maro ary tsy maintsy afoinao dia afo izy ho an'i Jesosy afo izy zany fa raha mahaza manokana dia mitsoka volombelona aminao voninahitr'Andriamanitra rereny fa tena tsapako hoe nisy fitsaharana eo amin'ny fiainako ao anatiko na dia nisy azo fijaliana hoentina azy satria manamaivana ny entako Jesosy amin'ny alalan'ny fahasoavany miara-mitondra ny enta mavesatra amiko izy amin'ny alalan'ny fanahiny masina izay mitondra fiononana fahononana mitondra hery ho antsika mitondra famasinana mitondra fahendrena ho antsika dia mampahery anao tsy ampitondra izay tsy zakanao Andriamanitra ozy ny baiboly dia mahery izy ianao ninninona azoka hoentinao ninninona mavesatra entinao na dia mavesatra betsy mila tsy ho zakanao aza ny azo fijalianao dia maharitatra amin'ny farany fa hivadika ho satry-boninahitra ho anao io azo fijaliana io dia miara-mitondra aminao Jesosy efa miaritra amin'ny mafy ho antsika mba ho fanavodana antsika dia anjarantsika mba mitondra ny anjarantsika anjara azo fijaliantsika ny anjara izay asian'i Jesosy hoentintsika mampahery anao ny amaranako azy ao amin'ny Mateo 5:30 hoe Jesosy entony ziokako mianara fa malemy fanahy aho ka hita fiadanana ianao fa mora ny ziokako ary maivana ny entako fa na iza te hamonjy ny ainy dia avery azy fa na iza no avery ny ainy no ny ampiko ho Jesosy dia ahazo izany mazava be ny tenin'Andriamanitra entony ziokako entony azo fijalian'i Jesosy dia ndao anaraka an'i Jesosy na mavesatra na sarotra dia ajao Jesosy ajao ny tenin'Andriamanitra fa miara-mitondra aminao izy miara-miasa ny zavatra rehetrarehetra ahasoa izay tian'Andriamanitra dia mahery izy indrindra andao androso hatrany hitondra ny azo fijalian'i Jesosy dia anaraka an'i Jesosy hatramin'ny farany na mafy aza Jesosy ny azo fijaliana hoentiko dia anaraka anao anajanao hotianao manao fanekena amin'i Jesosy androany anaraka anao ary hitondra ny azo fijalianao dia anaraka anao andan-tenako dia hiaraka aminao hatramin'ny farany amen izany dia mirary soa anao tahin'i Jesosy indrindra tompoko